finoana no namindranany enoka tsy hiara-ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Hebreo 1:15. Ny fiainam-pivavahana, ny fiainana kristianina dia fiainana mikendry ny ambony. Mbarany soratra masina any amin'ny Kolosianina 3:3 any fa aoka isika hikendry ny ambony, manatratra ny avo, mijery ny ambony hatrany. Inona moa zany? Ilay lanitra izay ny manan'Andriamanitra ao antsika. Ambarany tenin'Andriamanitra ihany koa fa hoy ny tenin'Andriamanitra, aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteran'i Kristy. Ilaina ny fahatanterahana eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Hebreo 1:15. Io zany no andalan'ny tenintsika androany. Finoana no namindranany enoka tsy hiara-ny fahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafindran'Andriamanitra fa talohany namindrana azy dia nambara fa nankasitrahan'Andriamanitra izy. Enoka niaina nandritra ny 700 taona mahery kely teo. Ny fahafantarana ny toetrany dia ny hoe niara nandeha tamin'Andriamanitra, feza teny fohy, niara nandeha tamin'Andriamanitra dia tsy hita izy. Tsy misy antoko sy andiny be dia be boky iray manontolo mitantara ny fiainany enoka fa feza ny teny fohy, niara nandeha tamin'Andriamanitra dia tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Tao anatin'ny fahatanterahana tanteraka, tao anatin'ny atao hoe fahatsarana tanteraka ny fiainany enoka ary dia nentin'Andriamanitra izy. Manana asa lehibe atao ho antsika ny Tompo. Ary izany asa lehibe izany dia hitondra lova tsy mety loha ho an'ny tsika rehetra. Tian'Andriamanitra ho tanteraka isika. Zany no programan'Andriamanitra. Ny hahatonga anao, ny hahatonga ho tanteraka. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanteran'iray izay any an-danitra. Andriamanitra dia tsy manaiky afa-tsy ireo izay mikendry ambony ihany, tapa-kevitra ny mikendry ambony. Ka tsaony any ambony fa tsy ny ety ambany. Hoy ny Kolosianina 3:2-3 ka tsaony zavatra any ambony fa tsy ny ety ambany. Mampirisika antsika mba hikendry ambony hatrany. Eo amin'ny fiainana iray manontolo dia tokony ambony fikendrena isika. Takiana mihitsy ny ahatonga antsika ho tanteraka ara-pitondrantena. Tanteraka ara-pitondrantena. Ary ilaintsika ny ahatsapa fa ny tsy fahatanterahana dia fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny lafitoetra mampanahy marina rehetra dia mitoetra ao amin'Andriamanitra toy ny fitambarana zavatra be dia be izay tanteraka sy mirindra ary izay rehetra mandray an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana dia ho tonga amin'ny fahatanterahana. Satria inona ny antony? Satria Jesosy no hanome hery azy, hanampy azy ho tanteraka. Aoka tsy hisy anao hoe tsy afaka mihitsy manova ny toetra mampanahyko aho. Ao amin'ny sitraponao no misy ny tsy fahazona mivoatra. Rehefa kolokoloina ny tsy fahazona mivoatra sy mihatsara dia ho tavela amin'ny toetra tsy tsara io. Ny tena zavatsarotra dia avy amin'ny fahalton'ny fo izay tsy nohamasin'Andriamanitra. Ny zavatsarotra dia ny fo izay tsy nohamasin'Andriamanitra. Ny sitrapo tsy manaiky ilefitra eo ambany fifehezan'Andriamanitra. Betsaka ireo izay nomen'Andriamanitra fahaiza-manao mba hanao zavatra tsara kanefa dia tsy mahavita afa-tsy kely fotsiny izy ireny satria inona ny ataony? Kely dia kely ny ezaka ataony tena. Anarivo ny no mandalo amin'ity fiainana ity. Ohatrany hoe tsy misy zavatra ho kendrena mihitsy eo amin'ny fiainana. Tsy manana zavatra ho atao sy ho tratrarina mihitsy eo amin'ny fiainana ka dia izao miodikodina eo. Tsy lasa lavitra fa eo. Ohatrany hoe miasa fatratra, ohatrany hoe sahiran-tsaina, mitebiteby, ohatrany hoe tena tsembotavo isan'andro. Kanefa dia ahoana? Miodikodina eo foana satria tsy manana fikendrena ambony. Manana ampoare mba ho voninahitr'Andriamanitra ka hanolokolo fahasoavana, hanolokolo fitiavana ary hanolokolo ezaka tsy mitsahatra eo amin'ny fiainana ara-nofo, indrindra eo amin'ny fiainana ara-panahy. Azonao atao tsara zany. Azony atao niakatra ny zanatohatry ny fahatsarana isan'andro, mandrapatonga antsika any amin'ny fahatanterahany finoana. Enoka
niarana andeha tamin'Andriamanitra nefa rany lasa ambony, nikendry ny ambony, tsy ambaratelo, miara-mandeha amin'Andriamanitra. Androany manapa-hevitra hiara-andeha amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay. Afatra lehibe manan-danja niezinezina no maninao anay dia mikendry ny ambony hatrany, miakatra ny avo noho ny herinao manampy anay Jesosy eo dia hanana an'izany marika kendrena zany izay. Tanterao zany mba hisondrota ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.